Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente... Lavitry ny afo fito isan-jato nambaran'ny Prime Ministre, ho 5 isan-jato ny fitombony arikarena faobe ny taona 2024 raha toa ka 3 isan-jato izany ny taona 2024. Raha ny fandriampahalemana, ny fahasalamana, ny fampianarana no laharam-pahamehana voasoratra ao anaty lalana mifehy ny teti-bola taona 2024, ny famahana ireo olana ara-tsosialy, indrindra ny ara-tsakafo izay mahakasika ny vahoaka mivantana no tokony ho laharam-pahamehana raha ny hevitry ny voamerany ny vola eny anivony amin'ny teny mera-pirenena. Nirongatra ny kolokolo teto Madagasikara nandritra ny krizy 5 taona farany teo raha nambarany tale jeneraly ny Bianco tamin'ny fandalovany teny amin'ny anteny mera-pirenena androany. Ny hevitra lara Madagasikara teo amin'izay sehatra izay. Tsy mbola lasa lavitra ny fanadihadiana ataon'ny Bianco momba ny kolokolo eny amin'ny anteny mera-pirenena izay nisiny ny fanodidinam-bola sy ny fizarana vola. Momba ny fifidianana filohan'ny ho lavitra ny mpanao gazety, mitaky ny fametra-pelano ireo komisiona manokana mpikarakara ny fifidianana ny kandida Lampitahiry. Mangataka ny hamerenana ny vola alohan'ny kandida tsy misy fepetra kosa ny kandida Jean-Luc Rahaga. Tsy manaiky ny voka-pifidianana ireo mpifanandrina tamin'ny fifidianana, anambatra ny heriny ireo kandida tsy tafakatra ao amin'ny fihodinana faharoa. Ao anatin'ny ray andro ho an'ny faritra Analamanga ary amin'ny ampahany betsaka eto andrenivohitra, faritra na sektora 7 mahery no hiarany delestage. Ny ambarany eo anivon'ny fokotany, vao maika amin'ny tombony delestage tato anatin'ny roa tokom-bolana izao. Ho an'ny fokotany ambinipolo sy andavamamba voalohany, tafakatra hatrany amin'ny adiny 5 na 9 ny fatapahan-jiro raha ora 3 teo aloha. Azo farana ny ivelany, voalohany amin'ny tantara no misy ny fifanarana teo amin'ny firenena roa matanjaka eran-tany amin'ny fampihenana ny entina manepitra izay manimba ny tontolo iainana ka miteraka ny hafanana be. Tanjona hotratrarin'ny États-Unis sy Chine ato anatin'ny 12 taona manaraka izany. Ny andindian'izay avy hatrany. Aiza kosa e! Nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa cabinet. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakely 033 12 606 92. Ny ray novembre ka hatramin'ny 1 amin'ny telopolo décembre tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur Hisense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga avaingana ary manatona ny tranombarotra Baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goava ambe. Fisarihana ny 1 amin'ny telopolo décembre. Baolay, ny tsara trano.
Ahoana zay? Kolte TV jerenao io? Iay. Manao koa zany nany Antananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io. Ma TV, TV plus, viva koa. Azantsara zany ianao tao tena qualité. Numérika. Taloha, TV ihany hitanao tao. Fa amin'izao efa miampireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagascar zany io. Naiza. Aiza. 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canal Sat, regarde en mieux. Aiza kosa nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa pneu. Miarabanao mpanaraka ny fahitalavitra ny Gol TV eto Antananarivo na ny amin'ny faritra, manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tonga teto Madagasikara omaly ny délégation avy amin'ny SADC anaramasy ny toetra ara-politika eto amintsika sy ny fampihavanam-pirenena no ahatongavan'izy ireo amin'izany fa eo ihany koa ny fanomanana ny fionana atapon'ny ministra ny filaminam-bahoaka avy any Afrika Atsimo no mitarika ireo délégation na manoka ny SADC ireo. Io maraina io nisy ny fitsidina nataon'izy ireo tetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, tao ihany koa ny fitsidina teny amin'ny ministera ny raharaha-mbahiny izay nionan'izy ireo tamin'ny ministra tompon'andraikitra raha ny loharan'ny-baovao azo niona tamin'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy na ny FFM ireto délégation na manoka ny SADC ireto ny tolakandro teo momba ny fond de solidarité ho an'ireo niarambona tamin'ny crise no votoatin'ny fifampiresahana nandritra izany fionana izany. Raha ny loharan'ny-baovao azo hatrany iona amin'ny filoha taloha Marc Ravalomanana any Antsirany ireo délégation na manoka ny SADC ireo. Izy mahavy zao kosa no iona amin'ireo lehibe ny androm-panjakana izy ireo hatreto tsy mbola nisy vaovao ofisialy mahakasika izay fahatongavany délégation ny SADC izay eto Madagasikara. Fa vaovao avy any anivo ny antenimieram-pirenena kosa no izantsika ny fampahalalam-baovao immunité parlementaire io no atahora ny solombam-bahoaka izay tsy mbola anaovan'izy ireo fanambaram-pananana hatramin'izao fotoana izao mitady hevitra ny morana ny fantanteran'izany hatrany ny avy eo anivo ny antenimieram-pirenena mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny HCC momba ny fanovan'ilay ordonnance 2014-001 izay mbola mitarazoka amin'izao fotoana izao maly navoaka ny HCC ny taratasy tsy maintsy fenona antanteran'izay fanambaram-pananana izay. Mbola resa be aty anivon'ny antenimieram-pirenena hatramin'ny androany ny resaka fanambaram-pananana izay tokony ataon'ireo solombavambahoaka. Mbola misy andininy mbola kasain'izy ireo soloina ao anatin'ilay ordonnance 2014-001. Fato kosa aloha fa tsy nisy nandaha mihitsy ny tsy anao tsy misy nandaha mihitsy ny tsy anao hatramin'izay ary mahafantatra izay solombavambahoaka hoe zavatra voasoratra ao anaty lalam-pandroenana zany dia tokony atao. Fa eo amin'le fomba fanaovana azy sy le fomba hifandaminana amin'le izy fotsiny no nisy nahady hevitra angamba. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lahadinika mandritra ny 2 herinandro avy anefa ny fandiniana ny momba izay fanambaram-pananana izay. Nanoloana ny fanetana biany koa androany ny amin'ny tokony anaovana izay. Misy solombavambahoaka sasany mbola manodikodina ny resaka hialana amin'ny fanaovana izany. Lasa mivarina tsikelikely any amin'ny fifanenjehana eo amin'ny samy mpiasa-panjakana izay fanambaram-pananana izay. Hitantsika ny fomba nananana ny tsirairay fa raha izay manontaniana ny fanambaram-pananana voateto daholo ny fananana rehetra tongatsika makaiza zay tsy hanana koatran'ireo ve sa hanamarina ny fananana mihoatran'ireo fa reo zay efa nanana hatramin'izay mpiasan'ny mpanjakana mandray 5 millions 10 millions FMG manana tranona 5 milliards sy manana tômôbila 440 sy manana trano enina monsieur DG ahoana ny fomba nananana. Mahakasika indrindra ny fahafahan'ny vahoaka mpifidy mitory ireo solombavambahoaka ny tsy metimety amin'izy ireo. Io andininy io no nesorin'izy ireo tao anatin'ilay volavolan-dalàna nalefa teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana saingy mbola nilaviny izany hatreto tsy mbola nahazo valo-mahafa-po avy eny amin'ny HCC ireo solombavambahoaka. Ka zay mihitsy lazaka izy hoe tonga amin'izay fifampidinihana izay satria rehefa nalefa tagny amin'ny HCC zany ny fagnovanay ny fagnitsianay an'igny ordonnance igny dia nilaza ny HCC fa tsy ara-dalàna ny
procédure nanaovana azy ka noho zay mbola andrasanay zany aloha zany hoe naverinay agny amin'ny ACC amin'ny lalany tian'ny ACC ho anaovana azy ka aorianan'izay atsika vao miroso amin'izay fanambaram-panana an'izay fa tamin'ny 24 ny volana avril no nivoaka ity volavolan-dalàna ity ary izay nasipantsiny izay hatreto mbola tsy ho fantatra mazava hoe raha oviana indray ny feim-potoana farany ahafahan'ireo solombavambahoaka manatanteraka izay fanambaram-pananana izay. Famoroso amin'ny fanoloana PDS ny fanjakana ankehitriny raha toa ka tsy mbola manangasangakory ny fotoana tanterana ny fifidianana kominaly. Ny komina Andrenivohitra tao Fianarantsoa ny santarana izany naraka azy ny tao Nosy Be Mahajanga ary Taolagnaro. Raha ny fanazavana noentin'ny ministeran'ny Atitany androany tsy manara-dalàna ireo ben'ny tanàna nosoloana ireo ary nazona fitarainana momba ny fanodikodinam-bola ary tsy mahavita ny asany ihany koa. Fanatedina. Tsy mbola fantatra ny fotoana anaovana ny fifidianana kominaly, tsy ho tratra amin'ny taona ity intsony izany raha ny tety andro avy amin'ny senita. Mbola hitatra mandritra ny fotoana tsy voafetra araka izany ny feim-potoam-piasan'ireo ben'ny tanàna izay efa lany mandata amin'ny taona 2024 ihany koa. Noho ny antony fitantanana andraram-panjakana tato anatin'ny enim-bolana farany, 4 ny ben'ny tanàna nosoloana PDS. Na sanatria matya ilay ben'ny tanàna voafidy, na sanatria voaheliko ny fitsarana izy migadra na ihany koa voatendry amin'ny andraikitra hafa zay tsy azo ampiarahana amin'ny asan'ny ben'ny tanàna, ohatra voatendry ho minisitra na lany solombavambahoaka ary na ihany koa mametram-pialana ilay ben'ny tanàna. Ireo tranga 4 ireo dia tsy maintsy hamarininy fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny didim-pitsarana ny fahabangahan-toeran'ny ben'ny tanàna. Resaka maloto avokoa toy ny tsy fahaiza miasa, ny tsy fisian'ny vokatra hatramin'ny fanodikodinam-bolam-panjakana no anton'ny fanesorana raha ny fanazavany ity tompon'andraikitry ny ministeran'ny Atitany ity hatrany. Rehefa misy ny fanoloana zay délégation manokana zay dia tsy maintsy misy ny tatitra zay azon'ny ministeran'ny Atitany sy ny fisinjaram-pahefana avy tany amin'ny rosotenam-panjakana milaza fa tsy mizotra araka ny tokony ho izy ny adidy aman'andraikitra ireo mpikambana ny novon'ny délégation manokana. Tsy mifantoka any amin'ny tombotsoan'ilay commune, tsy efa soa matsara ny andraikitra tokony ho ataony ao anatin'ny commune, dia tsy misalasala ny ministeran'ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana na ihany koa indraindray misy ny fanodikodinam-bola sy ny fahadisoana zay ataon'ilay délégation manokana dia manolo avy hatrany ny ministeran'ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Andrasana araka izany ny mangarahara momba izany, andrasana ny ho toy ny fanadihadiana momba ireo ambara fa antony hanesorana ireo ben'ny tanàna na PDS ireo. Tsy misy tarehim-bola vohodinkodina navoakan'ny fanjakana Mpavemasa treto tamin'ireo tanàna nametrahana PDS ireo. Tsy misy fanenjehana eny amin'ny fitsarana na fanadihadiana ihany koa eny fa nataon'ny ministeran'ny Atitany. Ny tsy fisian'ireo izay mahatonga ny resabe maro samihafa fa hoe resaka politika sy fitsinjovan'ny fanjakana ny fifidianana ho avy no antony fanoloana natao. Antony angatahan'ny antoko-politika sasany tokony tsy ho fahazon'ny PDS mirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Fa tsy mbola lasa lavitra ny fanadina ataon'ny Bianco mahakasika ny kolikoly eny anivon'ny anteny miram-pirenena nirongatra ny kolikoly teto Madagasikara nandritra ny 5 taona ny crise farany-teo raha nambara ny tale jeneraly ny Bianco tamin'ny fandalovany teny amin'ny anteny miram-pirenena androany ny emotra ny laran'ny Madagasikara teo amin'izay sehatra izay raha vatateraka ny vinavina sy ny tanjona izay napetraky ny Bianco. Zorakotondrina no mitatitra ny fanatedina. 3.4 amin'ny folo ny naoto Madagasikara tamin'ny taona 2020 ary 7.10 no tanjona nokendrena ho amin'ny taona 2020 mitovy ny an'ny firenena Japonais tamin'ny taona 2020. Amin'izao fotoana izao anefa 2.7 ny naotontsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy mbola manana vokatra mivaingana amin'ny ady amin'ny kolikoly vitan'ny fitondrana era-jaonary mampianina raha ity tarehimarika ity. Isan'ny nahazo fanakianana ny Bianco noho ny tsy fahafahan'izy ireo mihetsika amin'ireo resa-bola samihafa sy kolikoly avolenta nalaza tetsy amin'ny anteny miram-pirenena. Rehetra izany dia manaprofo fa tsika eto Madagasikara dia anisan'ireo firenena izay miezaka ary mandala ny famongorana io resaka kolikoly io. Ary anisan'ny rafitra anankiray joro iadina amin'izany ny bureau mandra-tena ny ady amin'ny kolikoly na Bianco. Lasa mpisolo vava ny Bianco ve ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Paikady vaovao hiatrehana amin'ny 10 taona manaraka no natolotry ny Bianco tety androany. Fanakianana avy hatrany anefa no nasetrindreo solombavambahoaka ny asan'izy ireo. Tao anatin'ny 5 taona hatramin'izao dia malaina milaza aminao fa
Talohan'ny tanja fitaraina mahandro ary aingana ny action fa ankehitriny a dia tofokenapitra biakitra zavatra mampatona zao fa nanao fitorina aho zany taty aminao ty raha atao mibentananao mpivoka vita tamtoliana ataonay izy io hitapoky independent mangara sombony efa sisy fepetarasinao zany. Tsy mbola lasa lavitra kosa ny fanadihadiana mikasika ny kolokolo maro isan-karazany misy aty amin'ny anteny mera-pirenena raha nambaran'ny titalen'ny generalin'ny Bianco ity ihany. Momba ireo vola be no zarazaraina tetỳ an-toerana tamin'ny resaka motion de censure no efa nanokafana ny fanadihadiana. Tsy mbola misy tokotaniny kosa ireo fanodikodino mbola hafa talohan'izay. Efa manao recoupement zay ka efa manadiady zay manango vaovao afana manamarina misy le izy dia inona ny forme isehoany dia ahoana ny fomba mety atafavoaka ny enquête raha toka ho sokafana satria araka fahafantarana zay kolikoly olona roa manao azy dia tsy maintsy jerena daholo hoe mety atafavoaka ve raha toka atao le fampitorana raha izay le vaovao azo. Ankoatra ireo vola rehefa niparitaka noho ny resaka motion de censure intelo tetỳ Tsimbazaza, andrasana ihany koa ny momba ireo volam-bahoaka ray 5 miliara voalaza fananjavina nandritra ny nitondran'ny ekipan'i Christine Razanamahasoa ny anteny mera-pirenena. Eo ihany koa ny vola 540 tapitrisa ariary izay nifaniliana fa hoe nahodikhodin'ny ekipan'i Samaky Sarakotomamonjy. Ankoatra ireo fizaram-bola farany teo izay rehatreny amin'ny Colbert. Fa manambana ny hidin-dalambe indray ny elatra iray avy eo amin'ny pomba ny filoto aloha Marc Ravalomanana mitaky ny amerena ny filoto aloha Marc Ravalomanana ny VOT na ny vondron'olon-tsotra hitarika vahoaka hidin-dalambe amin'ny herinandro ambony izy ireo raha toka tsy mbola miverina eny amin'ny trano fonenana eny Faravohitra ity filoto aloha ity ho an'ireo anivon'ity fikambanana ity. Misy hery vahiny manerana fanjakana ankehitriny ampiantra ny fepetra iambenina Ravalomanana ny Antsiranana ka teken'izy ireo izany raha tsy misy eloka sy ny sazy ny enjehana azy dia tokony averina ny Faravohitra ity filoham-pirenena teo aloha ity ho iatrany ny avy eo anivon'ny VOT fanampanazavana. Ny zavatra ataonay dia aza atao biby fatahorana fidirana an-dalambe. Ny fidirana an-dalambe dia tsy midika fa fanitsakitsahana lalàna. Zon'olombelona tsirairay, zo fototra maha olom-pirenena tsirairay no mijoro amin'ny heviny ary mahazo fafana maneho hevitra arak'izay voasoratra ao anatin'ny tondrozotra sy ny avin'izy ireo fa tsy biby fatahorana fampidinana an-dalambe ary tsy zavatra tsy ny hidinana an-dalambe fa mesehatra malalaka amin'ny vahoaka araky ny takiny dia aleo aneho hevitra dia hita eo ny zavatra rehetrarehetra izorana ny amin'izay fampihavanana zay. Etsekilan'izay nanambara kosa ireo mpitokony etsy amin'ny Magoro fa tsy mankasitraka izany fidinana an-dalambe izany izy ireo fa miandry kosa ny toromarika avy amin'ny mpitarika azy ireo izay mbola ao anatin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Fa izay koa nivadiantsika eo amin'ny pejiny toe-karena raha ny fandriam-pahalemana ny fahasalamana ny fampianarana no laharam-pahamehana voasoratra anatin'ny lalana mifeny teto-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 tsy mitovy amin'izany ny hevitry ny mpikambana ao amin'ny vaomera misana ny vola sy ny teto-bola ny anivon'ny anteny mera-pirenena ny famahana ireo olana mahakasika ny vahoaka mivantana no tokony ho laharam-pahamehana raha ny hevitry izy ireo fanatetiana. 700 miliara ariary no voatokana ho an'ny ministera ny filaminam-bahoaka ho amin'ity teto-bola taona 2024 sy 2025 ity. 3.3 miliara ny an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary 4.4 sy 700 miliara ariary no voatokana ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Izany no voafaritra ao anatin'ny teto-bola taona 2024 sy 2025. Nahitana fiakarana izany taremarika izany mihoatra ny tamin'ny teto-bola 4.4 sy 2025. Voafaritra ao amin'ny fampidirana ny mpiasam-panjakana vaovao ny ampahany be amin'ireo vola ireo. Ray alina ny toerana natokana ho an'ny mpampianatra FRAM. Tsy mbola voafaritra kosa anisan'ireo mpitandro filaminana sy mpiasa ny fahasalamana. Etsekilany, vinavinaina ho lasa 2.4 miliara dolara kosa ny vola rehetra ampiakarana ny ari-karena FAOB raha toka 10.4 miliara dolara ny tamin'ny taona ity. Ho 500 araka izany ny fitombon'ny ari-karena FAOB ny taona 2024 sy 2025 raha toka 300 izany ny taona 4.4 sy 2025. Dia ny ezaka voalohany satria miankina amin'izay dia ny fanatsarana fampidirana hetra anatiny sy hetra ivelany izany hoe ny douane zany sy ny impôt. Dia ao anatin'izay koa ny fametrahana ny ezaka amin'ny fitadiavana ny famatsiam-bola avy any ivelany amin'ireo mpamatsy vola mahazatra sy izay mpamatsy vola vaovao. Dia ankoatran'izay raha ohatra ka 300 ny tombony ari-karena FAOB netretina tamin'ity taona ity dia farafahakeliny izay amin'ny herintaona tokony hoe 500 farafahakeliny mety ohatran'izay zany ny tany.
etsekilany ny famahana ireo olana miatraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka no tokony ho laram-pahamena raha ny hevitry ny voamera misahana ny vola sy ny teti-bola. Isan'izany famatsiana ara-bola ny orinasa Jirama ho famahana ny olana ny solika. Manodidina ny 2 miliara ariary isam-bolana raha tsy hivana ny vola ilain'ny Jirama amin'izany. Eo ihany koa ny olana mahakasika ny fitsinjaram-pahefana izay mbola mahabe ady hevitra eny amin'ny anteny meram-pirenena ankehitriny. Fa betsaka zany dépense am'izao nefa vola miditry sy de mahafapo satria mbola eo resaka subvention Jirama, subvention ny resaka pétrole, izay aby subvention ny resaka caisse de retraite, izay le problème am'le resaka loi de finances 2015. Isika midradradratra ny resaka décentralisation, collectivité décentralisée, nefa ny vola natokana isaka agny amin'ny district sy agny amin'ny région kely. Atreto mitetina 7.710 miliara ariary ny famatsiana avy any ivelany ampiasaina ankehitriny. Ny Frantsay, ny vondrona Europeana ary ny banky iraisam-pirenena no namatsy ireo vola ireo. Androany moa no natolotra ny anteny meram-pirenena ny lalàna mifehy ny teti-bola taona 2024. Isokatra ny ady hevitra eo amin'ny solombavam-bahoaka mikasika ny laram-pahamena amin'ity teti-bola ity. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika ao anatin'ny iray andro any faritra Nalamanga ary amin'ny ampahany betsaka eto Andrenivohitra faritra na sektora fitopolo mahery no hiaran'ny délestage ny ambarany eny anivon'ny Fokotany vao mainka mitombo ny délestage ato anatin'ny rotokom-bolana izao an'ny Fokotany Ambohipo sy andavamamba voalohany tafakatra ny amin'ny adiny 5 na adiny 9 ny fahatapahan-jiro raha toa ka ora 3 zany teo aloha mitaraina ny anivon'ny Fokotany ny ponina araka izany vokatry ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra ihany koa ny mpangalatra sy ny totakely. Nilaza kosa ny ministra ny vola omaly fa efa mihamalefaka ny délestage. Fanadidina fanontaniana ny verimberina androany teny ambavan'ny mpanara-baovao fitaka sa kobakambava nanambara ny ministra ny teti-bola omaly fa efa miena ary tsy matetika toy ny teo aloha intsony ny fahatapahan'ny herinaratra manerana ny nosy. Efa fantatsika fa miroso fanatsarana jiro amin'izao fotoana izao efa misy ny fipetrana iray sy fitondram-panjakana amin'ny fanovana ny amin'ny rafitry fitantanana ambony amin'ny Jirama d'administration ary hitantsika fa misy tsara izy fa tsy dia misy firy zao ny hoe fanapahan-jiro tapaka matetika fa miroso amin'izay zany tsika amin'ny fanatsarana ny fomba fitantanana ary fanatsarana koa ny ireo fitaovana ampiasain'ny Jirama amin'ny fanaovana herinaratra zany. Manoloan'izany anefa maika mitombo ny fotoana fahatapahan'ny jiro. Fokotany Ambohipo mizara 3 ny sektora ny fampitana ny herinaratra any an-tokantrano vao migadina ny amin'ny 5:00 miara tapaka ny jiro ary maizina tanteraka ny Fokotany Ambohipo araka ny fanazavany lehiben'ny Fokotany. Miverimberina izy io ary araka ny fijerijeriko azy io dia mielanelana andray andro dia tonga andray tamin'ny farany teo zao afaka omaly nanomboka teo amin'ny dimy teo dia tsy haingotsony izay miverena ny fefanatory zany hoe tena any amin'ny alina be zany vao tao averina. Le fitarainan'ny olona zany dia tena betsaka. Ny ngeza indrindra moa dia ny lafin'ny fandriam-pahalemana satria maizina. Tsy dia mivoana amin'izany ihany koa ny etsy andavamamba voalohany raha ny ora fahatapahan'ny herinaratra ny resahina. Mifandimby tapaka kosa ireo sektora 5 mandrafitra ity Fokotany ity manazava ny fiantraikan'izany amin'ny fiainan'ny mponina ny tompona andraikitra. Amin'ny toerana le maizimaizy ireny dia misy foana le tsy maintsy ohatran'ny manao sity mahery. Zay zany no ataontsika hoe voka-dratsiny zao dia manao sity mahery. Mba tsy amin'ity zany zao ohatrany azonay lazaina ohatrany hoe zone rouge kanefa efa nandraisana fipetrana sy na mivavahady satria rehefa misy le ohatrany hoe délestage ohatran'ireny dia indraindray avy eto amin'ny reny buffet zareo no manao sity mahery dia tonga dia mitsofoka aty ambaliky aty. Izay ny zava-misy any amin'ny Fokotany. Tsy mifanaraka amin'izany kosa ny fandrindrana ny fahatapahan'ny jiro izay voarainay mpanao gazety noho ny fikaroham-baovao izay natao. Ho amin'ny rahampitso 17 Novambra ohatra, faritra 17 eto Andrenivohitra sy ny manodidina ato anatin'ny faritra Nalamanga no fantatra fa ho tapaka ary araka ity vaovao ity manodidina ny amin'ny 5:00 sasany ariva hatramin'ny 7:00 alina ihany no tapaka ny jiro isan'ny mampimenomenona ny olona ny tsy fisian'ny fanambarana mazava na filazana mialoha avy amin'ny Jirama amin'ny mety ho fahatapahan'ny jiro.
Ivadika lafim-baovao afaka kosa indray isika momba ny fifidianana izay ho filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety mitaky ny fametraha-pialana ireo komisiona manokana mpikarakara izany ny kandida Lambo Tahiry fitantanana tsy ara-dalàna fandinana ny vadim-pifidianana no antony itakin'ity kandida ity ny fametraha-pialana izy ireo tsy mangarara fandraisan'izy ireo ny voka-pifidianana raha ny fanazavana trany hetsekilany mangataka ny amerenana ny volana alohan'ireo kandida tsy misy fepetra ny kandida Jean-Luc Rahag tsy manaiky ny voka-pifidianana ihany koa ny kandida ho sekretera jeneraly ny ho lavitry ny mpanao gazety fanatetiny misafotofoto ny voka-pifidianana ny ho lavitry ny mpanao gazety efa indroa taona izao nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana ny komisiona manokana mpikarakara ny fifidianana ny saroa kosa ireo mpikambana ao amin'ny komisiona no nametra-pialana mangataka ny tsy rosona amin'ny fiodinana faharoa noho izany ny kandida Lambo Tahiry tsy tokony ziriziry hanao fifidianana fiodinana faharoa ny komisiona raha ny fanazavan'ity kandida ity hatrany laza ny amerina ny karatra mamatianina any amin'ny ministera ihany koa ny tenany mizara tsy milamina ao discréditer mitateraka ilay fifidianana ilay komision mikarakara fifidianana dia hoe ajanony aloha fifidianana aza miditra amin'ny deuxième tour aloha aza miazakazaka aloha hiditra amin'ny deuxième tour averenao hatramin'ny voalohany ny processus misy arenina be dia be hatramin'ny voalohany hatramin'ny fikarakarana fifidianana dia ao anatin'izay tsika mandinika hoe inona no atao inona lelesoka mba hahafahantsika mametraka baolina lavitra legitime eken'ny rehetrarehetra ary afaka hiasa ara-dalàna. Manandry fisian'ny teritery avy amin'ny ministera ny ORTM ihany koa ity kandida iray ity. Isan-kilan'izay tokony averina ny volana alohan'ireo kandida noho ny tsy fahatomombanana samihafa hoy ny kandida Jean-Luc Rahag. Fanaova gazety dia mangataka izahay amin'ny komision izahay nandray ny caution anay ho an'ny président 1,200,000 ariary ho an'ny AG 200,000 ariary ny amerenana an'io vola io satria commission sady tsy mahavita azy no mitanila no manao kitoto ny asany. Efa nisy ny fampiresahan'ireo kandida izay tsy tafakatra ho an'ny fiodinana faharoa. Anambatra ny hery noho izany izy ireo anoherana izao voka-pifidianana izao. Tazana teny an-toerana ny kandida Soavandre Martafika, ny kandida Joël Raravohita nanotrona izao fanambarana izao. Amin'ny 20 Novambra ho avy izao no fiodinana faharoa raha ny tenapaky ny voamiera-misahana izany. Nilaza ihany koa ny sindikany mpanao gazety tarihin'ny Rocco Rasoanaivo androany fa tokony hametra-pialana ny komity mpikarakara ny fifidianana ary averina ny tingana rehetra natanterahana izany. Fa eo amin'ny tontolon'ny fitsarana kosa indray tsy mbola fantatra ny hoe raha oviana ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana ireo mpikambana 70 ao amin'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara ankoatra ireo mpikambana efa raikitra toy ny filohan'ny repoblika sy ny ministra ny fitsarana ary ny procureur eo anivo ny fitsarana tampony totosan-droany kosa ny fifidianana kolikoly amin'ny endriny maro akamakama resam-pianakaviana sy fatatr'olo ireo no isan'ny retina mikiky ny fitsarana malagasy araky ny taremarika avy amin'ny Bianco aorian'ny sy ny zandary ary ny fampianarana dia ny fitsarana no isan'ny be kolikoly indrindra ankehitriny saika ny adian'izany narosiny ireo mpitsara ny fidy androany fa tokony ho rara-pahamehana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara isan'ny vaovao androany ihany koa teny an-toerana ny fisian'ny olana ao amin'ny lisy mpifidianana. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray 500 tapitrisa ariary no famatsim-bola ho an'ny ampipavy amin'ny fanjakana hoety miatrika ny asa ataon'izy ireo. Ankehitriny tsy mbola miroso amin'ny fanariana sy fandrindrana ny rano ny ampipa no ny fisian'ny tambary midadasika tsy mbola voatondraka tsetsina ny 900 ny lakan-drano izay tokony andefan'ny rano eny an-tanimbary 500 nireo asa fanadiovana isan-taona no mbola tsy vita ny orina nefa firotsaka 5 andro lasa izay fanadidiny. Tsy atahorana ny akaran-drano an'Antananarivo renivohitra. Fiakaran-rano 3 metatra ny mihoatra avotony loza manambana raha nambaran-taleny apipa. Tsy mbola mahatratra 20 cm nefa izany ankehitriny. Mitanira kosa ny fitobaka izany amin'ny fotoana fiavian'ny orana noho ny fahatsetseman'ny lakan-drano madinika sy lehibe. Tsy tonga eny amin'ilay mak'Antananarivo ny rano nefa inanepotra andreo faritra iva. Goavana ny asa miandry ny apipa noho ireo trango ireo. Ny tombo vola nomena ampiasain'ity rafitra ity tamin'ny teti-bola mpanjakana farany teo. Vola be indrindra mbola tsy nahazo fanomezana ohatran'izay zany ny apipa fanampiana ohatran'izay satria teo aloha raha ohatra hoe teo amin'ny 450 millions d'ariary teno azo tamin'ity zany dia nisy teo amin'ny 640 millions d'ariary azonay tamin'ny elefera dia eo am-pandaniana azy zany zay amin'izao fotoana izao satria nisy zany
ny asa natao fa mbola tsy vita tanteraka dia eo mpamitana azy zay amin'izao fotoan'izao fampiasana io vola io. Mirefy 20 kilometatra ireo lakan-drano madinika mamakivaky any Antananarivo sy manodidina. 12 kilometatra kosa ny lakan-drano lehibe n'Andriantany avy eny Tanjombato hatreny Ambodimita. Tsy navaly isan-jaton'izy ireo. Ny fotoam-pahavaratra nefa efa iainana, manomboka avy ihany koa ny orana. Mijano eny amin'ny fiarahamonina ny rano maloto. Le mipetraka manamborona an'iny mahatonga an'io satria tsy miasa le zavatra dia tsy maintsy ariny. Zay mahatonga an'io ohatr'izao. Dia miteraka fitangorona ny rano ohatr'izao izy mahatonga an'le tomobile misy embouteillage eto. Manetsina an'le dalina zao tavoahangy, rikana fasika. Arak'izany, maika ny anadiovan'ireo lakan-drano eto Andrenivohitra. Ireo iandraiketany Samivanto tena mitarazoka raha fanadihadiana nataonay. Tsy mbola miasa arak'izany ny station de pompage eny Ambodimita. Ny rano atosika ho embetsy mitatatra no tsy misy. Raha tsy ahivina, tambary maherin'ny 200 hektara mbola tsy tonga ny rano ankehitriny. Fa eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray hiavaka ny fankalazana ny fetin'ny Noely eto amin'ny Kolo TVFM misy ny fananakira Kerol izay anaovan'ireo mpifaninana hira krismasy eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ny 15 novambra hatramin'ny 20 desambra izao no antanterahana izany ka ny ankizy 5 taona no mihoatra no afaka mandray anjara amin'izany. Nisy ny fampahafantaran'izany ho an'ireo mpandray anjara izay nanatrika ny fotoana farany nahafana nanoratra anarana androany. Ny asabotsy izao no hanomboka ny fifantenana voalohan'ireo mpilalao ary hanomboka amin'ny 7 ora maraina izany etỳ amin'ny Foibe ny Kolo. Ny fifantenana faharoa dia ny Alahady 19 novambra ka izay tafakatra amin'ny dingana voalohany no miatrika izany. Aorian'ny dingana faharoa io vao ho fantatra ny mpifaninana hiaraka ao anatin'ny fananana Kerols 2014. Fanampanazavana. Mpandray anjara aloha zany maro dia maro ary amin'ny fifantenana voalohany sy faharoa io dia efa vonona tsara mihitsy ny ekipan'ny Kolo TV sy ny Kolo FM andray ireo mpandray anjara maro be ireo. Efa misy ny lamina manokana makasika an'izany dia ny critère de sélection zany hoe ny critère entina ny fomba entina hitsarana ireo mpandray anjara ireo samy hafa ny amin'ny casting 1 dia samy hafa ny amin'ny casting 2. Ny amin'ny casting 1 ataontsika hoe maivamaivana ihany nefa tena mavesa tanja tokoa raha ohatra ka eo amin'izay sehatra mozika izay jerevana hijeryntsika ny resaka feo hijery ihany koa tsika ny resaka ny fiantsehatra ary ihany koa ataontsika bonus ny amin'ny fekanjo zany hoe ny fanamina zany. Ho amin'ny casting 2 ndray kosa hitombo ireo zany hoe hitombo eo amin'ny prestation générale zany hoe ny fisehoana amin'ny ankapobeny zany tafampitana amin'le olona ve le zavatra nataonao tamin'ity Kerols 2014 ity ary miampy ihany koa zay ny miampy ny mampiavaka an'ilay candidat na groupe tsirairay avy. Izay no mahakasiky ny Kerols 2014 iny fa idirantsika avy hatrany nankatonana ny fampalambo avao amin'ny ity anio ity maresaka amin'ny ivelany. Voalohany amin'ny tantara ny sy ny fifanarana teo amin'ny firenena roa matanjaka eran-tany amin'ny fampihenana ny entona manembotra izay manimba ny tontolo iainana ka miteraka ny hafanana be tanjona otratrariny Etazonia sy Chine tao anatin'ny 12 taona manaraka. Fanadina amin'ny sariny France 24. Totosan'ny fifanarana teo amin'ny filoham-pirenena Amerikana sy Chine amin'ny fampihenana ny gaz à effet de serre na entina manembotra hatramin'ny taona 2014. Pékin nandritra ny Forum Asie-Pasifika na APEC tao anatin'ny 2 andro no nompanan'ny fifampiresahana teo amin'ireo filoham-panjakana roa toto ireto. Filoham-panjakana 20 no nanatrika ity fihaonana ity. Lafiny toe-karena sy ny fifanakalozana ara-batra no loha hevitra nodiniana tao anatin'izany. Ankilany tao aorian'ny fivoriana no niarahan'ny filoha Obama nanao siny ny fifanarahana ametraka ny marimaritra iraisana manomboka amin'ny taona ho avy eo mandritra ny fihaonana tampony momba ny tontolo iainana tao an'i Paris. Fahafahana mampiena ny tany fiakaran'ny hafanana ho 2 degré Celsius vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana no iompanana amin'izany. Chine izay voasokajy ho firenena matanjaka laharana faharoa maneran-tany sy be mponina indrindra. Raha ny fanadihadiana nataon'ny manam-pahaizana nefa ahina hatratra ny tambony indrindra amin'ny fahasimban'ny rivotra iainana vokatry ny entona maloto avoaka ny Chine amin'ny taona 2012. Ka antony poiran'ny fanamby ametraka ny fampianahana io Etazonia kosa ezakilany laza vonany ampidina ho 19 hatramin'ny 20 isanjato ny tamin'ny falitony rivotra iainany ao hatramin'ny taona 2020.
Ny 5 ny entana manepotra eran-tany ka manimba ny tontolo iainana vokarin'ireo firenena roa toto ireto. 7 volana no efa nanomana ity fifanarahana ity ary natao mangingina hatrany izany. Solombam-bahoaka Amerikana avy amin'ny antoko republikana ihany koa no efa nisitraka sady izao fanapa-kevitra andraisin'ny filoha Amerikana izao. Raha ny herinandro lasa teo no nampy azy ireo ny fanapa-kevitra andraisin'ny filoha Obama nandritry ny roa taona azy teo amin'ny fitondrana. Ny gadona teto Madagasikara omaly délégation avy amin'ny SADC izay tariny ministry ny filaminam-bahoaka Afrikana Tatsimo. Tato anatin'ny enim-bolana farany 4 ny ben'ny tanàna nolosoloina ho PDS raha toa ka tsy mbola manangasangakory ny fifidianana kominaly, ny fandriampahalemana ny fahasalamana ary ny fampianarana ireo lahara-pahamehana ao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ary farany mahakasika ny fifidianana ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety sy manaiky ny voka-pifidianana izay ny fanovoaka ireo mpifanandrana amin'izany fifidianana izany. Telo vaovao nisongadin'ireo ihany koa no entina manakatona ny fiarantsika tamin'ity anio ity mametraka ny veloma ho amin'ny raha mpitsindra veloma tompoko. C'était les infos du soir avec Socavitre. Socavitre, très sincèrement à votre service.